Ny farana tamin'ity androany ity ny tetikasa andrana Oasis TU tetikasa izay natao hiarovana sy hifehezana ny ora-masina ny Madagasikara tratran'ny tanjona hoy teo anivon'ny SEFIM Iona Saina. Afaka miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary azo atao tsara ny mifehy ny fivezivezen'ireo sambo na mpitondra entana io na mpitondra olona manerana nosy manomboka izao. Io no vokatra azo taorian'ny fahavitany tetikasa andrana Oasis TU izay niarahany SEFIM na ny Centre de Fusion d'Information Maritime tamin'ireo mpiara-miasa avy eto an-toerana sy avy any ivelany nisalahy. Ny fampiasana ny système d'identification maritime no ahafahana manao izany raha ny fanazavana. Tetikasa andrana izy io zany amin'ny fametrahana ny antsoina hoe système d'identification automatique des navires pour les navires non conventionnels. Izany hoe io zany dia fitaovana anankiray ahafahana manara-maso ny fivezivezen'ny sambo zany any an-dranomasina amin'ny alalan'ny balise sy ny zanabolana zany. Ny antony nanaovana an'io tetikasa io moa zany dia satria maro be zany ireo sambo majinika eto amintsika izay tsisy an'io système io nefany amin'ny ankapobeny na izy matetika tratran'ny lozan-dranomasina na koa izy anisan'ireo zany sambo izay tafiditra miresaka trafika isan-karazany ka zay indrindra zany na tonga ny mpiara-manombona antoka eto a Madagasikara zany hoe eto amin'ny sehatra nasionaly zany sy iraisam-pirenena nanomboka zany nyity tetikasa andrana ity. Samy mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana ity système d'identification maritime ity na ny tompon'ny sambo na ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana hatrany. Na ho an'ny tompo-tsambo zany na ho an'ny fanjakana dia tena ilaina ilay système d'identification automatique des navires. Ho an'ny tompo-tsambo zany dia ahafahany indrindrandrindra zany manara-maso ny toerana misy ny sambony rehefa miala ny seranana ny sambo. Ao anatin'izay ihany koa zany ny ataoko hoe fahafahany mahafantatra zany ny exploitation économique na exploitation commerciale zany ny sambony. Raha ho an'ny fanjakana manokana kosa dia io fitaovana anankiray io dia ahafahana manara-maso amin'ny lera rehetra sy amin'ny fotoana rehetra ny fivezivezen'ny sambo zany ka tsy ahafahan'ny sambo intsony zany andainga na hoe amorona zany eo amin'ny toerana misy azy amin'ny fotoana anankiray ary ahafahana ihany koa zany manara-maso indrindrandrindra ny aktivité zany izay ataon'izy ireo. Araka izany, ilaina ny fampiasana ity fitaovana ity ahafahana miaro sy mifehy ny morontsirak'i Madagasikara, indrindra amin'ireo mpitrandraka antsokisoky ny harenan-dranomasina. Andalana amin'izao fotoana izao ny fitadiavana ny fomba ahafahana mampiena ny vidin'ny fametrahana ny système d'identification maritime ity manerana ny nosy ho takatry ny fahefa-mividiny ireo izay voakasika izany. Nosy Sainte Marie, Tomasina, ireo ny toerana nampiarana ity tetikasa andrana Oasis TU ity.